misy vaovao goavana nanapa-kevitra ny filoham-pirenena taloha zay mandositra fa foana ozy ny assemblée nationale zany hoe rava ny antenimieram-pirenena. Ny zavatra mitranga dia zay fomba nanaovany an'izay izy tsy teto ary misy pitsopitsony zavatra zay afaka mbola iadivany solombavam-bahoaka fa zahay koa nanomboka omaly alina ary zay no tonga anazy anao an'io efa manao ihany koa ny resaka empêchement ny filoham-pirenena noho ny antony maro samihafa fa azataitrinareo fa tokony ilamina ny raha zavatra rehetra. Saotra tompoko mankasitra ao tadidio ny tolona dia hoe miala andro rajoelona dikan'izany zany na orava daholo ary ny androm-panjakana ny tanjona andrasan'ny vahoaka malagasy androany dia miala ny filoha andro rajoelona ka ho anahy solombavam-bahoaka manokana izy ty dia amin'ny anaran'ny tenako irery ty fa tsy misy tena solombavam-bahoaka na ity androm-panjakana ity fa mitenako gasikara fenosoa dia mitony tolona ary tsy mijanona ny tolona raha tsy tanteraka ny fandriny vahoaka malagasy amin'ny atao hoe fialan'ny filoha andro rajoelona. Miafatry fotsiny ny vahoaka malagasy be dehibe ny fampitahorana any ny amin'ny hoe raha mialy izy dia maninto izy teo tsy azo famatsim-bola sy ny tarantsika mila manao dinga antsika raha tena te hanova marina an'ity firenena ity. Madagasikara vaovao ary ny tolona zay ataotsika dia tsy tolona ametrahana olona fa tolona ananganana Madagasikara vaovao. Ka ho ana manokana tsika ireo zao mpanao gazety miaraka eto dia teto tsika samy nahita an'ity vaovao ty jerentsika moa hoe ahoana ny fandehany fa ho anay manokana tsy mijanona ny tolona mitoy foana ary ny solombavam-bahoaka ihany koa mbola ifampiresaka ato fa ny azo antoka loatra eto dia mitony tolona tsy misy miembotra ninona zavatra misy ary fantatrareo tsara fa rehefa miantsoantso ny vahoaka hoe miala dia tsy mety miala ny olona dia izay mihevitra hoe inona ny fahefana omeny lalam-panorenana anay solombavam-bahoaka ahafana manatanteraka an'izany fangatany vahoaka malagasy zany dia miroso tao anatin'izay ataontsika hoe fandravana ny antenimieram-pirenena zay ka dikan'izay zany mbola mizingizina mbola miziriziry tsy mety hiala zany le filoha zay takin'ny vahoaka metra-pialana dia hoy hoe mitontolona tsy mijanontsika na tsy satra ny tanjona. Misy zavatra ry anatinareo araka ny fantatsika ny fanapahan-kevy zay solon-tenan'ny vahoaka mahadebite anay dia ny feon'ny vahoaka no ataonay dia hitany Andry Rajoelina zay zavatsy zay dia tsy maintsy nanao contre-attaque anay député izy namoahana ny décret zay tsisy sonihiny zay tsy nisy avis ny avis ny panina zany iny décret iny ny an'ny premier ministre moa tsy fantatro fa i panina dia niteny tsy nanao tsisy avis ny panina mihitsy iny zavatra dikan'izay zany tsy manan-kery iny zavatra iny raha ny lalàna alohan'ny nanovana an'iny dia maka avis ny président-ny assemblée izy tsisy zay avis zay noprofony président-ny assemblée moa tamin'ny resaka tameo tsy nanome an'izany fa na ny telefony koa azo izy tsy nandeha dikan'izay mbo tsy manan-kery izy. Inona zany toy eny? Teny manombo ny omaly fotsiny zany zao ohatra zany miazakazaka be ny fandehan'ny raharaha dia mbola nampiseho zany ny Andry Rajoelina filohan'ny repoblika fa mbola eo izy ary mbola manana ny fahefana mbola misy zany karazana hoe déclaration d'existence zany raha ohatra ka zay no ilazana an'le izy. Inona no porofana marina zany dia nanaovana didim-panjakana mamineo famitsoraka kelokina ny grâce présidentielle zany zay nisy olona vitsivitsy misy teratany vahiny ary misy teratany malagasy no sitraka izany zay aloha zany lafiny anaky lafiny faharoa dia nisy ihany koa ny fanambarana zay nataony tamin'ny alina mbola resantsika eo ihany no manodidina an'iny zay zany loatra ny hoe raha bangony eo amin'ny lafiny anankiray dia hoe mbola eo izy ary mbola maneho fa manana ny fahefana mbola feno zany ary niporofony tamin'ireo hoe acte zany raha iny ny aty amin'ny antenimieran-doolona
mbola eo le androm-panjakana. Nisy ihany koa ny acte ancien zany tao miandra ny fanamafisana moa zany ny anivon'ny tetsika hoe ny sampam-pitsarana zay maefa momba an'izany a fa dia nisy ny fanonganana zany mahatsotra lizy ny filohan'izany androm-panjakana zany ary dia nametraka mpitatana vonjamaika zay nizoky olona ao anivon'izany anteny miarandolona zany Andriamatoa Manjary Jean André zany a no mitatana vonjamaika ny androm-panjakana io mandrapisy fifidianana vaovao zay ho filohan'izany androm-panjakana zany a taterahana mandritry ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa zay voatondra lalam-panorena zay hanomboka amin'ny talata heriny anio zany talata fahatelo 3e mardi du mois d'octobre zay no voalazan'ny lalam-panorenana dia raha ny tatitra zany procès verbal nivoaka omaly zay miparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy satria enikio zany zao nisan'ny fantsona anankiray antso fanimaro ny vaovao ankoatran'izay eno amin'ny aina manjery dia ny réseaux sociaux zany zao nisan'ny tena miasa de miasa ary tena ampiasaina indrindra amin'ny atao fizaram-baovao na amin'ny fanambarana samihafa ataondra fikambanana syndicat mpanao politika atoko politika vondrona toky eny fa hatramin'ny androm-panjakana de mampiasa an'io fitaovana avanypanaparitahany vaovao aingana tao anatin'izany ary tao anatin'ireny zany a nafahan'ny olona nahalala fa denga Manjary Jean André zay efa ministra taloha tamin'ny fotoanan'ny République faharoa Yabankemba moa nisan'ny solona anarana hafantarana azy ary eo amin'ny lafiny sport ihany koa nisan'ny hafantarana azy amin'ny taranja basket dia izy zany loha no mitantana vonjamaika io androm-panjakana ilazana zany zao fa mbola eo koa io androm-panjakana atao hoe anteny miarandolo io na anteny miaram-pirenena ela ihany koa ny ela na dia tsy niseho hoe nanao fanambarana ambava hita miteny amin'ny alalany ataontsika horonan-tsara ary dia namoaka fanambarana ihany koa teo anivon'ny anteny miaram-pirenena tamin'ny alalan'ny filohany zay koa zany voeno tamin'ny malina ndritra ny fotoana lavalava zay ny filohan'ny anteny miaram-pirenena dia matotokely Justin zany a dia karazana hoe fanambarana fanehoana afiaraha-miory sy ny sisa amin'ny fiombonana tao anatrehany ataontsika hoe lavo sy ireo mitondra takaitra vokatry ny raharaha zany tao anatin'izay tapabolana izay tao anatin'io etsy-bahoaka io dia mbola miseho koa zany fa hoe mbola eo izy a mahafilohan'ny anteny miaram-pirenena mbola eo le androm-panjakana atao anteny miaram-pirenena ny gouvernement moa zany dia efa nisy ny fanindrena prime ministre tamin'ny mbola teto Andriamatoa Rajoelina ary efa nambara satria tamin'ny fahaenina amin'ny volana oktobra zany nanendrena ny prime ministre zay ny generaly Mizavo Sambo zany Fortuna dia eo izy no maly moa zany dia isan'ireo totsika hoe sokajy no raisiny teo nivon'ny FFKM satria ny FFKM koa dia miasa mangina ihany mandritra zany rehetrarehetra zany etsy amin'ny vobe toerana etsy Soraka mandray andreo totsika hoe vondrona sy sokajin'olona anatin'ny fienoana amin'ny vakakevitra amin'ny everina fandrafetana zay zavatra ivoahana amin'izao ataontsika hoe crise izao misy an'ireo ataontsika hoe vondrona samihafa zany nisan'ny raisina tamin'ny omaly ary nisan'izany ny prime ministre ny generaly Mizavo Sambo Fortuna zany mbola eo ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eo ihany koa ny vao miaram-pirenena raha vezina aloha zany hatramintsika miteny sy resahana zao sy ifakainona zao dia mbola eo avokoa ny androm-panjakana rehetra zay voatondra ny lalam-panorenana io aty ivelany zay indray ao anatin'ilay teo etso-bahoaka dia miditra amin'ny andro fahatelo zany raha ny fionam-be etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mea amin'ny anio ity tao anatin'izay andro roa zay dia mbola azo lazaina tao anatin'ny firaisam-pitenenana misy moa zany no fijoroana mikasika an'ireo hoe zavatra nitranga sy ny ainany teo ihany koa ireo ataontsika hoe lavo tao anatin'izao etso-bahoaka zao zay nandalo toena toerana misy ny fankahirezana ny fianakaviana izy ireo misy mpitandro filaminana nisy ny civily zay maty voatifitra daholo moa zany izy ireo nisy tamin'ny andro voalohany tamin'ny androny mois fakimaly dia nisy tamin'ny omaly teo ihany koa ireo ataontsika hoe fanambarana zay mivoaka tao anatina fihetsepo ihany mikasika amin'ny hoe tokony atao ary nisan'izany ny hanerena na nerena moa zany filazana zany efa voatondra lalam-panorena satria fahefana omeny lalam-panorena ny solondavam-bahoaka ihany koa ny amin'ny hoe
raha tsisy ny fametram-pialan'ny Andry Rajoelina dia manana fahefana ihany koa ny sombavavaka ny Madagasikara afaka miroso amin'izany ary mbola ao anatin'ny cadre constitutionnel zany ao anatin'ny atao notion de déchéance zany na ny empêchement raha ohatra ka tsorina amin'ny teny mahazatra zany. Misy ny fanangonana tsony anatrarana ny fetrisa mba ahafahana miroso ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana hanatanterahana zany. Io moa zany efa misy karazana fetrisa satria maka 2 dia miditra hatrany amin'ny 7 raha ohatra ka tonga ny fanapahan-kevitra ao anatin'izany. Mbola ao anatin'ny fanangonana zany satria ny hery-mara ihany koa dia tsy mora aloha zany ny zavatra mitranga tratra indray atao hoe tsindry amin'ny hoe tsy mivahany prizy aloha zany marimarina kokoa manoloana n'le hoe fahavononana fandeha amin'ny feon'ny fieritreretana tena hoe mandeha maheno ny antson'ny vahoaka mikafisika an'izany dia mbola io teo zany aloha ny fivoarany ny ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa raha fehezana dia hoe mitoy miditra amin'ny andro fahatelo raha nihetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey zany hoe fisantarana ny tamin'ny sabotsy fa ny alahady zany le fotoam-bavaka dia omaly ny andro faharoa natao hoe fahatelo ihany zany raha amin'ny tena marina fa ity an'io ty zany raha ao anatin'ilay ataontsika hoe fanombohana tanteraka dia andro fahatelo amin'izany ataontsika hoe hetsika zay mitranga etsy amin'ny parvis etsy amin'ny kianjany 13 Mey zany mandeha moa ny fanentanana maro samihafa ataon'ireo vondrokery samihafa na avy amin'ny tanora na avy amin'ny sehatra politika. Misy ihany koa ny ataontsika hoe fihezahana ampifanakakezana hatrany reo ataontsika hoe tendro maro samihafa noho n'le hoe mba tsy isin'ny sakana na ny barrière ao noho n'le hoe fientanam-pona ny fanio-kevitra mandeha amin'ny fo dia miezaka zany ampifanantonana andreo satria mbola tsapa ihany zany ny fisiny zay somary elanelan'izay ao anatin'le izy raha ohatra ka iverenana ny ataontsika hoe zavatra mitranga zany amin'izao fotoan'izao dia voamarina aloha zany fa tsy atao toerana ntsony Andry Rajoelina ny lahateny zay nataony tamin'ny alina dia manaporofa izany fa any ivelany izy ny zavatra mitranga tao anatin'izay ataontsika hoe 12 ora faran'izay dia iverina fa sambany ihany angamba araka nambarantsika teo hoe mbola eo aloha zany ny institution rehetra toy izay ihany koa ireo chef d'institution na dia nisy fiovana ary teo amin'ny anteny meran-dolona fa sampany raha ohatra ny fitadidiako no nisy an'izany hoe président de la république mbola ataontsika hoe amperinasa interdit d'antenne tao amin'ny aino manjery mpanjakana na ny RNM sy ny TVM zany enjakenja na ny zavatra antranga tamin'ny omaly tsy nena mivantana ny lisy sangy mifandray mivantana kosa tamin'ireo namana fiara-miasa akaikitra dia ao anivon'ny aino manjery mpanjakana io mikasika ny hoe andesa tsy andeha satria efa nitolakandro nefa andeha ny fampahafantarana dia ny anivon'ny tambazotra sosialy fa hanao lahateny Andry Rajoelina amin'ny fitoro arivo teo atrefatrefan'izay dia nisy ny filazana fa tsotra teraka amin'ny fitoro ariva no ny antony voalaza fa hoe misy miaramila tonga ao toerana ary midina teny toerana ny lehibe ny état-major zany nanao ny lamina ka dia eo amin'ny 7 ora sasany tsy raikitra indray ny tamin'ny 7 ora sasany dia nanao famplazana indray koa ny teo anivon'ny ataontsika hoe tazana teny anivon'ny tambazotra ny pejin'ny fiadidinan'ny republika zany fa dia emitra amin'ny 7 ora safany zany no ny antony manokana satria mbola mandeha ny fifampirarana hatramin'ny ora farany moa dia tsy nandeha zany fa teny amin'ny pejy manokana ny Andry Rajoelina sy ny fiadidinan'ny republika ary tamin'ny fahitalavitra tsy miankina no nahitana zany ataontsika lahateny naharitra teo amin'ny 20 minitra mahery teo zany samy nanana ny namakiny azy fa efa ndraisantsika teo moa zany karazana hoe na tsy nambara mivantana fa manao karazana déclaration d'existence hoe mbola misy ary mbola maefa ary mbola perinasa Andry Rajoelina mbola tsisy démission fa fiarovany ihany ny tsona eto azy ary amin'ny mission izy raha ny filazany ary zany hoe famahana ny olona ny herinaratra dia izy fiara-miasa amin'ny firenena namana azahoana milina na groupe izy ho avy-tsy ela eto Madagasikara raha ny filazany hatrany ary milaza izy fa misy miaramila vitsy izay ny fofony ainy sy ny sisa betsaka moa zany ohatran'ny hoe mametsiny ny teo anivon'ny tafika aloha zany raha nen'ny filazany ary vitsivitsy tao satria somary niteraka aretina sy faharirahana ho an'ny maro koa aloha ny andrasana ny lizy tao anatin'le hoe amin'ny 7 sasany amin'ny 5 sasany amin'ny 4 zay va nandeha zany rehetrarehetra zany fa raha fehezana zany dia hoe tsy diso Andry Rajoelina manao fihetsika ohatran'ny mampalahelohelo mba handona ny fo ary mbola manilika ihany keo ny zavatra rehetra ny amin'ny hafa ary mbola mihevitra fa en mission izy mitady ny vahaolana ho an'ny eto Madagasikara
dia mbola zay ny any ko mba ao anatin'ny fahefany namezan'ny famitorakeloka grâce présidentielle ho an'ireo olona vitsivitsy andresany ary ny alolalana zany reo mizaka ny zo-pirenena frantsay zay zany aloha nisan'ny tazoke rafezana atao anatin'le izy zava-misy eto atao reny nefa dia asa hoe tsy eto moa izy mety tsy mahita mivantana ary tsy mena an'le izy ve satria reny de efa marika avy hatrany hoe ny pailalana no afaka hanazava ny ao anatin'ny lalam-panorenana mandinin'ny faharoa amby dimapolo de milaza mazava fa na manao démission na misy abandon na misy ihany koa sanatria hoe fahafatesana de miatra zany le eo amin'ny andinin'ny faharoa amby dimapolo hatreto aloha zany tsisy officiellement ny hoe démission nametra-pialany le filohan'ny république Ian'ny Rajoelina ny eo amin'ny toerana azo qualifianao abandon ve ny filaza mifatseo izy voatery nandeha any amin'ny lieu sûr toerana azo antoko izy noho ny hoe fahatsapany fa misy fifofonan'ny aina ny zavatra mitranga ma tsy etsakilany de zao nisy iraka miaramila tonga teny amin'ny lampa-panjakana teny avoloa tompona ndraiky tia fantatra fa miasana amin'ny masevo any Chine no nandray ndreo iraka miaramila reo teny avoloa nangina ny tanàna raha ty amin'ny lafiny ara-pitsarana izy raha hoe huissier de ohatran'ireny hoe manao constatation de vacances eo ny pailalana nao ka hanazava ny am'izany hoe abandon ve le eo sa ahoana satria raha tsy zay mety hoe tsy teny angamba tamin'ny malitolakandro reo iraka miaramila nanao ny fitririana sy nanao inventaire ireo fitaovana indrindra fa ny matériel roulant zany toy ny fiarakodia ny moto sy ny sisa teny amin'ny lampa-panjakana teny avoloa zay aloha zany zavatra anankiray ao anatin'le izy hoe afaka qualifiena afaka sogajina afaka raisina ho abandon ve le fisiny zay zavatra zay hoe nana constatation reo iraka teny avoloa maly reo faharoa ahoana no efizay satria mifanarakaraka hoe chronologie zany hoe eo amin'ny fisehoany ny zavatra nitranga teny avoloa sy ny ariva atao amin'ny ena manjery-panjakana tsy nainony tsy ny teny tsy ny seho tsy eno atao amin'ny ena manjery-panjakana intsony Ian'ny Rajoelina de zay zany le ny zavatra anakoroa reo zany hoe raha mpifandraisindreo de ahoana no interprétation ananandro satria ny lalam-panorenana de tsisy hoe ianona mahay mamaky azy de zao ny famakiny azy fa io zany de mahitsy hoe na démission na abandon akoatran'le hoe décès zany iqualifiena an'le vacances na poste na hoe fahampangana toerana de tsakilany zany dia manao autosaisine ve ny eo anivony antenin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manoloana zany tranga zany sa ahoana ho hitatreo moa zany ny fivoaran'ny raharaha satria araky nambara teo miazakazaka misy fivoarany raharaha amin'ny minitra sy ny segonda ary ny ora manoloana an'le satria hatramin'ny raisam-pirenena etsakilany moa zany tsy mahagaga amin'ny tranga toy zao raha hoe misy faneho-kevitra ataon'ireo vondrotany mampikambana atsika na vondrana ataontsika hoe amin'ny vondrana afrikana ny eo anivon'ny sadek moa zany mbola mety hoe miaotraoatra eo satria izy tena no mitarika an'izany Madagasikara fa io ihany no ohatra ny faneho-kevitry ny frantsay igny Emmanuel Macron raha nanontanian'ny mpanao gazety izy hoe nareo ve no nanao exfiltration an'ny filohan'ny Madagasikara re mahatonga Andry Rajoelina somary niolakolana teo moa zany Macron fa niaza ny filazany hoe mba ordre constitutionnel fa sahirana sary ny malagasy ihany ny voalohany sahirana raha ohatra ka miala an'izany ataontsika hoe ordre constitutionnel zany ao anatin'le izy tsy nilazany mivantana fatra ny teteny ihany le mahatonga Macron fa tsy amela an'izao situation zao hiala amin'zareo Madagasikara
hitantsika moa zany ny fivoarana sy mety mifamatotra ihany sy mifandray amin'ny zavatra nambaran'ilay préfet an'la réunion tamin'ny fakimaly zany le zavatra nyresahany. Hitantsika eo ny fivoaran'izay fanitranga misy de azo antsaina reo misehatra ataontsika hoe ny frantsay ny aminy hoe dia andao an'ny frantsay ndraiky io ve zany hoe ho vototra eo ambany ataontsika hoe fiahina anga zany no filazan'le izy hoe tsy anana mahamizy aty Madagasikara tsony ny frantsay tao aorian'ny raharaha tany Sahel misy an'ny Niger, Burkina Faso sy ny sisa reny de manasa satria arangaranga foana moa zany am'izao fotoana raha miala ny ordre constitutionnel de raha ihany Rajoelina de nytanisa misy volatra any amin'ny 100 millions de dollars iny ao anatin'ny aide budgétaire andoavana ny karama misy tetikasa maro iny efa-tsy ny banque reserve-pirenena ka ho votsitra zany raha miala amin'ny ordre constitutionnel fa samy miara-mahita sy mpanaraka ny vaovao reserve-pirenena aloha fasa raha nijanona ny ala tao anatin'izany ordre constitutionnel zany ny tany Burkina Faso misy an'le hoe Ibrahim Traoré fotra manao dignadava be mihitsy zany firenena zany am'izao fotoana zao ary miratra hatramin'ny voamasiny rehetrarehetra ao anatin'le izy de hitantsika eo moa zany fivoarana satria zao fa tokony mandeha amin'ny saina fa tsy ho andeha nitora-po itsony araka nambara teo amin'ny famahana an'ity raha ty ary tokony hoaingana tonyreny hoe tao anatin'ny 2-3 herinandro de navitana dingana ngeza be ny tolom-bahoaka fa tsy nitony tany aloha hoe amam-bolana maro enim-bolana 3 volana tsy 3 herinandro ohatran'ireny mahita hoe taloha rehefa mijery orona tsara ianao de hoe long métrage de hitatỳ rindrina misy atao hoe court métrage de enoeniny taloha misy microfilm eo amin'ny 9 minitra sy mahery eo no taty afara de lasa misy TikTok raha jerena zany le am'izao fotoana zao de endreny tolom-bahoaka fa tena TikTok mihitsy le izy aingana be foy nefa tonga dia mandefa afatra de zay zany le zavatra mitranga tsy ataontsika lavabe zay otoizatsika na tsy efa-tsefa ny faraisam-pitenenan'ny pieno satria de fotoana zany zao ao anatin'ny fifanajana tanteraka araky ny fanandaontsika mahazatra satria ty fandaran'ity de tianay ary fanirinay fa mbola hitoy amin'le hoe fanajariana ny demokrasia eto Madagasikara.